Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy dia mbola kafalinina indray no iaravananao ary anorananao ny vaovao mahakasika ny metotoetry ny andro indray ary amin'ity takarivan'ny sabotsy fatimy amby roapolon'ny volana febroary 2024 ity. Ao anatin'izay toetry ny andro izay ary dia mibahan-toerana manerana ny nosy ny faritra maina. Zany hoe aty amin'iny manodidina ny morontsiraka avaratra andrefana iny sisa zao no mbola ahitana izay orana tarifon-drahona mety rahankotraka izay raha toa ka somary misy orana kely aty amin'ny manodidina nanalan-jorofo aty fa ny ankoatr'izay kosa dia ho maina amin'ny ankapobeny. Hojerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany izay toetry ny andro izay. Ao ny ho an'ny rafitso maraina aloha zany misy orana tarifon-drahona kely ny morontsiraky ny analan-jorofo sy Antalahina torak'izany koa aty amin'ny morontsiraky ny faritra menaka ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro kosa indray dia mitoetra ny orana tarifon-drahona rankotroka aty amin'ny Ambanja sy Analalava iny somary mandrahandrahona aty amin'ny morontsiraka ny faritra Melaky sy Menabe mety arahana tarifon-drahona kely ny hariva ary misy orana tarifon-drahona hatrany aty amin'ny Analanjorofo sy Antalahina. Ankoatr'izay kosa dia masoandro mibalika no ibahan-toerana. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana rafitso ary dia 7 degré ny ambony indrindra aty amin'ny afovoantany manodidina ny 70 ny morontsiraka Atsinanana raha toa ka 70 ihany koa ny morontsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia aty amin'ny Mahevatanana aty 30 degré celsius. Toy-antsika ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy kosa indray dia mbola mitoetra aloha zany amin'ny ankapobeny indrindra moa fa ny tolakandro no resahana ny oram-baratra mitsitokotoko aty amin'iny ny Diana, Sofia sy ny ilany Atsinanany Boeny iny torak'izany koa aty morontsiraky ny Melaky sy Menabe aty amin'ny Analamanga miakatra kosa zany hoe Anarotra Mangoro, Analamanga, Masinitasy iny dia andrahona amin'ny ankapobeny ny tolakandro. Ankoatr'izay dia masoandro mibalika hatrany aloha no ibahan-toerana. Ny maripana voavinavina ho an'ny alatsinainy ary dia manodidina ny 7 hatrany aloha ny ambony indrindra aty amin'ny afovoantany ny morontsiraka Atsinanana 20 ka hatramin'ny 30 no mihoatra ny morontsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia 30 degré celsius mbola Mahevatanana hatrany. Ho faranantsika ny toetry ny andro ho an'ny talata kosa indray dia mitoetra ny tolakandro aty amin'ny faritra Sofia hatrany aloha Boeny ty Betsiboka aty ny oram-baratra mitsitokotoko somary mandrahandrahona mety arahana tarifon-drahona ihany ny morontsiraky ny Melaky aty amin'ny morontsiraky ny Savasy Analanjorofo mandrahona ny andro ifandimby ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana voavinavina ho an'ny talata dia manodidina ny 7 ny ambony indrindra ny aty amin'ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 30 ny morontsiraka Atsinanana 30 ny morontsiraka andrefana mbola Mahevatanana hatrany faritra Betsiboka ny ambony indrindra 30 degré celsius. Dia misaotranao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary manasanao hatrany hitsidika ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro ahitanao vaovao rehetrarehetra mahakasika izay toetry ny andro izay. Ao ihany koa ny YouTube Météo Madagascar. Manaraka indray ary veloma tompoko.